noho ny asa maika tsy maintsy atao sy ho fanatsarana ihany koa ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo dia isy ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ny alahady fa 14 ny volana Mey izao manomboka amin'ny 2 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora maraina. Isy ihany koa araka izany ny fahatapahan'ny famatsiana rano eto Antananarivo sy ny manodidina hatrany manomboka amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora maraina amin'io fotoana io ihany. Claudia Rasolson sy Mamirasoanevy no mitatratsika izany vaovao izany. Isy ny délestage izay tsy maintsy ho tanterahana amin'ny toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ny alahady 14 Mey avy izao, vokatry ny asa maika tsy maintsy ho tanterahana raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny orinasa JIRAMA. Misy tokoa zany ny fikorontanana ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisan'ny Antananarivo ny alahady maraimbe, zany hoe manomboka amin'ny 2 maraina ka hatramin'ny 5 ora maraina. Ny anton'izay fikorontanana ny famatsiana herinaratra zay dia iarahantsika malala zany fa misy lay asa lehibe anatsarana ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisan'ny Antananarivo, dia misy an'ilay asa lehibe zany eo amin'ny ACSAF ery Ambohimanambola. Efa manomboso dia moso tokoa zany ny asa amin'izy io satria rahantsika malala zany fa ao afaka fotoana fohy dia iodina amin'ny menaka mavetsatra na ny fiololo zany ny famokarana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisan'ny Antananarivo, ka ilay asa atao zany dia mila fanapahana herinaratra. Ninina mihitsy zany hoe andro alahady no nanaovana an'io fanapahana io satria eo zany no fotoana makely ny filana herinaratra. Vokatra izay fahatapahan-jiro izay dia isy fikorontanana sy fahatapahana ihany koa ny famatsiana ny rano ny alahady 14 Mey amin'ny 2 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina amin'ny toerana maro. Ny JIRAMA dia miangavy ny mpanjifa mba haka ny fepetra rehetra mifandraika amin'izany ary manolotra ny fianantsiny amin'ny fanelingelenina aterak'izay.